fotoana monja ity izay efa norarana tsy hanono fona amin'ilay loharano izay nandrarana azy saingy nandika izany ity farany raha ny fanazavana. Efa nisy fotoana nandika amin'ireny fady ireny namomomo biby moa tamin'izay dia ny olana io tendako io nanotanota fady zavatra manakasina no taiko fady tamin'izay teny cité Itos tatsy ambadika tatsy tamin'izay le vorona tifiriko tamin'ny filesy ireny dia maty moa le izy dia afaka 3 andro iny ngamba ohatriny hoe misy zavatra misitony izany masoko io hiakatra ambony jery ambony any masoko avy io dia ohatr'izay kely fotsiny aloha izy miakatra kely ohatr'izay dia mijanona dia taty arina le izy mbola tsy teny an'izy hoe voan'izao fa taty arina le izy lasa grave le izy lasa miolana io tendako io farany torana mihitsy vao avelan'le zavatra dia nitao an-trano tamin'izay hoe sody namomo biby tany dia tantaraiko an'ny zareo daholo hoe ohatr'izao aby ny zavatra nataoko ankizy mpiara milalao zay tamin'izay dia ty lesany rambazimba zay nataony taminamo tamin'izay dia rambazimba hoanao aty dia tairo jereo fa misy zavatra eo jereo tsara io dia jereko itsitako dia nininy eto dia notaiko fady moa le izy tamin'izay tsy nirarahiko dia lasa nitatra lasa zavatra hafa le izy fe mipipizako nasisana ana dia nanaova mahita feno fombafomba tonga dia mahita raha feno mihitsy no tonja anateny amin'ile toerana anakana n'izany rano zany dia noentiny teny dia nanao fombafomba teny zay dia nanaovana fomba tatantrano moa za tamin'izay dia nitantaraina teo daholo izay zavatra nataoko dia afaka elaela moa tsy miverina intsony le izy. Jeivina fototra iray isan'ny mampandroso ny firenena ny fananany sy ny fanajana ny fomba sy vady ao aminy eto amintsika vokatry ny fanatontoloana sy ny